mirongatra zay tsy izy ny sahalanisan'ny olona voan'ny homamiadana na ny cancer amin'izao fotoan'izao. Marina fa eo ny pollution, eo ny sakafo, fa araky ny tenin'ny mpandinika sy ny mpitsabo ankehitriny dia anisan'ny facteur anankiray izay mifavorize zany koa amin'izao vaninandro antsika zao dia ny stress. Io stress io zay dia tena catalyseur ary manome prédisposition na homamiadana. Fa monsieur basé amin'inona moa io stress io zavatra atao hoe adi-tsaina io. Zavatra telo no tambesatra amintsika ka mahatrotraka atsika. Ny voalohany, atao ahoana ny migérer ny lasa zay tsy azo kosehana. Faharoa, ahoana ny fomba hitatanako ny ankehitriniko. Fahatelo, ahoana ny ahafahako mifehy ny zavatra ho avy. Averiko, ahoana ny migérer ny lasa, ahoana ny fomba hitantanako ny ankehitriny na hiatrehako zany, ary ahoana ny ahafahako mifehy ny zavatra zay mbola ho avy. Raisiko tsirairay ireo zavatra telo ireo. Ny problème amin'ilay migérer ny lasa dia noho isika atao hoe tsy afaka namela ny helotsika. Zany hoe on ne se pardonne pas soi-même. Rehefa nanao adalana sy zavatra tsy nety tamin'ny lasa dia mafy be le fanameloan-tena. Enina dia tena efa namela ny helokotsika azy Andriamanitra dia tsy any amin'Andriamanitra intsony ny problème fa ny saitsika no manameloka atsika mafy. Ka io no problème. Ahoana ny ahafahako mamela ny heloko. Hatramin'izay dia hoe ahoana no azahoako antoka fa mamela ny heloko Andriamanitra. Iny a réglé iny. Fa ny tena problème zao dia hoe ahoana ny fomba hamelako ny heloko. Tsy hoe ahoana ny hamelako ny heloko ny hafa fa izaho mihitsy. Blocage ngeza be io. Dia tsy misy afa-tsy ny hoe fahatokinao ny famelan-keloka. Iza no important indrindra aminao? Andriamanitra miteny aminao hoe voavela ny helokao, sa ny sainao miapanganao hoe tsy misy famonjena ho anao intsony? Apetrao ambony balance, iza no ambony kokoa dia azonao ny valina. Faharoa, ny atrehana ny ankehitriny. Ny problème atsika amin'ny miatrika ny ankehitriny dia ny atao hoe didijadon'ny eo no eo. Ny fiarahamonina misy atsika amin'izao fotoan'izao dia mitaky résultat anaty fotoana fohy anao eo no eo. Satria fifaninanana amin'izao fotoan'izao ny zavatra rehetra rehefa tsy afaka mifournir an'izay zavatra ilain'ny olona anao ao anatin'ny fotoana fohy dia azony atao ny manaisitra anao na ny mandingana anao. Donc io koa zany ny stress anankiray le hoe ahoana ny ahafahako miala amin'ilay dictature an'ilay eo no eo. Ny vahaolana amin'io dia ty tonga amin'ilay teny misoratra masina hoe ampy ho an'ny andro ny ratsy miseho ao aminy. Zany hoe il faut prendre tout son temps. Na hikorapaka to inona ianao tsy manova na inona na inona zany. No zany dia mila raiso milamina ny zavatra rehetra. Prenez tout votre temps. Aza fangaro ny vitesse sy ny précipitation. Ary matokia ilay teny Jesosy manao hoe ny fiadanako no meko anareo. Io fiadanan'io no atonganao tsy erikerika ka ho tratran'ny zioga sy ny pression ny instantané. Farany, ny ho avy. Ataoko ahoana ny fehiny ho avy? Ny problème amin'ny fotoana io dia zao hoe heninao hoe misy attente mavesatra andrasan'ny fiarahamonina aminao, andrasan'ny manodidina anao, ary everinao koa fa andrasan'Andriamanitra aminao zany hoe ny olona rehetra miandry zavatra aminao. Dia
tsy voafenao zay zavatra iray ka ianao tsy afaka mifeny ho avy tsy manana maimizy amin'ny ho avy ianao manoloana an'izay ary inona no ataoko manoloana an'izay atonton'olona angezabe loatra izay dia izao aza mametraka ny sérénité na ny fiadananao amin'ny appréciation zay mety omeny olona sy zay andrasanao amin'ny fiarahamonina raha miandry zavatra aman'olona ianao dia lasa dépendant miankin-doha amin'izay ho ataon'ny olona aminao dia izay no lasa miteraka nireny stress be dia be reny ka eto ary mipetraka tsara ilay teny Jesosy mankanesa ty amiko ianareo rehetra miasa fatratra sy mavesatretana inona ilay entana ireo zavatra telo ireo ka dia Jesosy raha miteny hoe zaho ilay izy atr'izay ka ho mandrakizay je suis celui qui était le passé io je suis celui qui est le présent io je suis celui qui sera le futur dia fantaniny fa ireo zavatra telo ireo no zioga mavesatra ho antsika